Araka ny fotoanany fanomezana tokony lasitoko vavy dia tafaraka eto indraitsika amin'ny takariva ity manolotra ny araba ary dia manasanao tahaka ny mahazatra tsy saraka amin'ny fahitalavitra matv ao anatin'izao orany fampalalam-baovao izao ny sehatra politika dia ny fananganana ny dina ho an'ny fandraisana andraikitra amin'ireo androm-panjakana samihafa no mibantoerana raha eo amin'ny sehatra politika ny makasika indrindra ny toen'ny hetsika tanterahan'ireo mpiasa eo anivon'ny orinasa jirama nazahoana akony ihany koa ka dia hoentina amintsika misy ny fanatsarana izay tanterahana ao anatin'ny kompania pitaterana ery Madagasikara ao taoriana n'ireny fitokonana lava reny izay niseho teo aloha ireny ho tanterana amintsika ihany koa ny andindinin'izay tontolo politika aloha kion-dalana tsy maintsy lalovana eto amin'ny firenena ny fametrahana ny dinany fandraisana andraikitra eo amin'ireo androm-panjakana samihafa misy eto amin'ny firenena raha ho an'ny anteny mera-pirenena manokana no asiteny efa miandry ny dingana izay ho tanterahana amin'izany raha ireo solombavambaoka. Miandry ny fahatongavan'ny taratasy momba ny dina fandraisana andraikitra na pacte de responsabilité ankehitriny eo anivon'ny anteny mera-pirenena. Raha ny fanazavana nety mitondra teny maro anisa vaovao eo anivon'ny anteny mera-pirenena na ny nouvelle majorité parlementaire. Bora vondrona iray ankehitriny ny NMP ary 5 izy ireo hatreto. Efa misy noho izany ny fifanantonana eo amin'ny lehibean'ny androm-panjakana roa-tonta dia ny filohan'ny repoblika sy ny filohan'ny anteny mera-pirenena ary heverina ho tonga any amin'ny parlemanta amin'ny herinandro ity izany. Ny zavatra zambara dia hoe mbola bloc anankiray le 95 hatreto. Manaraka an'izay ihany koa dia mikasika n'ilay pacte de responsabilité dia miandry izay zavatra izay zany izahay ato anatin'ity lavam-panjakana anteny mera-pirenena dia ny filoham-pirenena milaza hoe tokony hisy ny fiarahamiasa ilaina ny fitonoana eto amin'ny tany sy ny firenena manaiky an'izany zany zahay solombavambahoaka ato anatin'ity lavam-panjakana anteny mera-pirenena ity. Efa nisy ny février-ny bureau permanent ary efa nitatitra aminay ny filohan'ny anteny mera-pirenena hoe nisy ny fihaonana indroa miantoana teo amin'ny zomorala fa ny fitohizany sy ny pitsopitson'ilay fihaonan'izay dia mbola tsy nilazainy taminay fa ny zavatra zambara fotsiny dia hoe tsy mety manko mihinana zavatra tsy tamaso fa dia ny zavatra zambara fotsiny dia hoe rehefa ho tombotsoa ho an'ny vahoaka malagasy ny mémorandum zay avy eny amin'ny filohan'ny pirenena dia ekenay antsakany sy andavany ato amin'ny lavam-panjakana anteny mera-pirenena. Izany tsy zany anefa hohity eo ny tenera na ny pitsopitso sy ny ambaninday izany mémorandum avy any amin'ny filohan'ny repoblika. Fa eo amin'ny fametrahana ny gouvernemanta izay anisan'ny mahatonga resaka tatoato dia ny fametrahana trano ny famarina toerana ny tokony hibaiko izany. Tokony tolo-kevitra zany no ataoko hoe raha amin'ny tany républicaine ho iaho teo dia tokony ho vita-taratra ao amin'izany ny majorité ao anatin'ilay communal satria efa vety izy iny sy ny majorité ato anatin'ity lavam-panjakana ny anteny mera-pirenena ity mba tsy hivereverena ny crise mba tsy hivereverena koa ny adilay politika eto amin'ny tany sy ny firenena satria amin'izao fotoan'izao fantatra ny vary sy ny farifary amin'ireo plan politika milaza fa ho gaigla na milaza ho tia ny vahoaka dia hitarafana azy iny voka-pifidianana vondromaika tamin'ny fifidianana ho bentanana manerana Madagasikara. Isa arak'izany fivoriana eny anivon'ny anteny mera-pirenena raha pitso andrinian'ireo lehibeana vondrona parlementaire sy ireo mpikambana ao anaty birao maharitra ny anteny mera-pirenena.